fa manoana ny tokony anatanterahana ny fampiavana-pirenena mifototra amin'ny nentim-paharazana ny tangalamena eto Madagasikara raha tsy aivina efa nisy ny dingana izay hokasain'izy ireo tanterahana sainga tsy nahazo fafana na ihany koa nahazo ny zo ahafahana manatanteraka izany ireto tangalamena ireto. Ekena ary isorana ny FFKM ty hampihavana isorana ihany koa ry zareo mpitondra ty hampihavana fa ny fieritreretanay azy na ny aty amin'ny VPMAM salamizay koa masoja be ny tenako tokony hasina ny fampihavanana ara-drazana satria raha ry zareo mpanao politika ireo ny fampihavana ireo ny tsy hitatsika ny ady miady androany dia fampiantso telefona rapitso normal zany sady atsika gasy raha teo koa tsy mba misy ny tanandolo-po zany fa raha ry zareo fotsiny mihavana sika nefa tsy mihavana heveriko fa tsy mampilamigny an'ity Madagasikara ary reto gasy 2 tapitisa reto ka miezaka ary hiezaka ny hampihavana tsika tsiraikiraiky indrindrandrindra ara-pihaviagna na lazaigny hoe ara-pirazanana mba tsy lazana hoe ara-poko maro ny fomba tsy tovisatsika ary maro nefa isefitsefahany tsy fankazahoagna amizay ka raha ny fampihavana pirenena no hatao fampihavanagna atsika gasy fa namafisagna atsika gasy satria tsika mbola tsary niady ekena zany fa fomba fitondragna zay tsy fiadivagna zay no samby amin'ny anazy ka izahay ato amin'ny VPMAM dia hiezaka ny hampitambatra an'izy io ny tsy fahazahoagna kianja mahamasina moa eny igny moa ny tangalamena moa no miray hevitra amin'le hoe fampihavana rehefa tsy nahazo moa amin'le kianjany mahamasina miezaka ihany zahay araka voalazan'ny président VPMAM teo amin'le toerana zay efa nampihavanagna tamin'ny taonjato maromaro taloha no hanaovagna azy agny